Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako, tratra indray ty anio ity tsika, anoho ny fampianarana ny tenin'ny Tompo. Mbola anatin'ny Apokalipsy toko 17 antsika ary somary lava ity leson'ity zany satria zava-dehibe no resahana eto ary eto no resaka tsika ny vimbesatry ny bokin'ny Apokalipsy ary maneho ny zava-miafina zany na ny saindalin'ny Satana izany. Ka alohan'ny zavatra rehetra nefa dia tsara ny mametraka ny fotoana io ampelantan'Andriamanitra ka dia manasa antsika hiaraka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay raha io amin'ity ora sy fotoana ity, mametraka indray izao fotoana izao io ampelantananao. Tsy mahefa na inona na inona izay raha io ary tsy mahay manao na inona na inona raha tsy mametraka ny fotoana io ampelantananao. Ka aokareray ny fanahinao, hiasa aminay amin'ny fahafenona, hatanteraka ny sitraponao. Ko dia mangataka aminao zay raha io, mampianara anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninkaeno izay vahoakanao. Apetraka feno ampelantananao ihany koa ny fifandraisanay, ny tokantranonay sy izay mahasamy ny fiainana rehetra, ny fahasalamanay, ny asa mandrarahanay. Aoka Tompo tsy isananan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely aza fa eo ampelantananao. Ka aoka raha io ny anjelinao ny toby manodidina izay matahotra anao. Mivavaka izay raha io an'izay tsy salama, ao ny tazo mahery, ao ny aretin'andoho, ao ny infection any amin'ny kibo any, ao ny mety misy maratra any amin'ny lohany koa na any amin'ny vatana any, ao ny sepotra, ao ny mikohaka, ao ny allergie, ao ny areti-tenda, ao ihany koa Tompo ny mety rhumatisme, na sinusite, na fibrome, na vairatsy any anaty any na ty ivelany, ny cancer na ny sida, ny covid sy aretina maro samihafa Tompo mety mahazo ny olona izay mihaino izao fampianaran'izao. Raha io mamindrafo amin'izy ireo ianao ary meteza raha hiain'ny fitarainan'izy ireo ianao. Aoka eo ampelantananao izy ireo Tompo ka tsy romboka izy eo ampelantananao. Ary hoy ianao Jesosy manao hoe nidikapoka taminao no fanasitranana anay. Ko mangataka aminao zay Kristy io, aoka rery dikapoka taminao manasitrana ny aretina rehetrany, hanasitrananao anay amin'ny fery sy ny aretina rehetra izay mahazo anay dia ho sitrany izay Jesosy io. Aoka ilay dikapoka taminao Kristy hanasitrananao anay amin'ny fery sy ny aretina rehetra izay mahazo anay dia ho sitrany izay. Fa ny devony Satana kosa izay miasa amin'ny fomba rehetra, manafika amin'ny fomba rehetra, na amin'ny alalan'ny fanahy ratsy io izay mampahory, na amin'ny alalan'ny olona manodidina io, na amin'ny alalan'ny fianakaviana io, na amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa io Tompo ka hoentina manenjika anay na mamono anay na manao ratsy anay. Dia aoka Tompo ireny asan'ny devoly ireny sy ilay ratsy dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay fa eo ampelantananao izay. Ka aoka ilay vonona noho ny amin'ny ranao izy ireny Kristy sy amin'ny fofinainao satria ny fofinainao no entina mandrava, mandevina an'ilay ratsy ary ny ratsy Satananao no amongorana azy. Ka mandidy anao zay ry devoly Satana, ilay vonona ianao noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Lasa ny hafa mandevina anao sy ny asanao rehetra ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izay voalaza rehetra teo amin'ny mahakasika ny fiainana rehetra. Fa efa levona Satana sy ny asany rehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay na dia kely aza. Dia iray ny naranao raha io, ankalazay ny naranao mena voninahitra ny ianao. Dia mitenena raha io fa voninkaino izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy nanondratana izany vavaka izany raha hitonatrenao. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesony. Zavatra niresahantsika farany iny zany dia niresakitsika ny amin'ilay hoe ny vy izay miaro tanimanga izany. Efa fantatsika moa ny hevitra n'ilay hoe ny vy zany fa io zany maneho an'ilay hoe fanjakana ara-politika. Ary hitantsika ihany koa ny hevitra n'ilay hoe tanimanga, ny mpanefy tanimanga dia maneho
an'le resaka hoe fivavahana zany io maneho an'le resaka hoe lafiny ara-pivavahana zany io de ilay vy miaro tanimanga zany inona ny hevitra an'le izy fa io zany maneho an'le hoe fanjakana sady ara-politika zany no ara-pivavahana izany ary marihana fa am'izao androtsika am'izao fotoana zao zany de mbola mitoetra zany io fahefana io satria io fahefana io de fantatsika tsara fa io ny fahefana faran'izay mitoetra zany mandra-piavin'ny farany tantarany tany zany hoe mandra-piavin'i Jesosy Kristy fanindroany ray eny amin'ny rao any lanitra izany ka tokana ihany nefa ny fahefana araka ny resantsika farany mahafeno ny fepetra io hoe sady fanjakana ara-politika no ara-pivavahana de izy ny mahafeno an'izay fa ny eglizy zany no mahafeno an'izay fahefana izay fantatsika fa iza no nametraka azy name fahefana anazy de ny empira romana no nanoana azy name anazy an'io fahefana io tamin'ny andron'ny empereur Constantin ka hatramin'ny andron'ny Carolingien zany no nametraka azy name azy an'io fahefana io zany tamin'ny voalohany eglizy nefa de zao hoe nahantra voenjika zany hoe nampahoriana nefa rehefa tonga zany izy rehefa nitohanan'ny empira romana zany izy ny Roma Gentilis de hitantsika fa rehefa nomeny empereur fahefana zany ny eglizy lasa hoe fivavahana ara-panjakana de nanomboka nipetraka am'izay ny rafitra zany eo hoe ara hierarchika zany nareo hoe ara-pitondrana zany ara-pitantanana eo any koa ny fahefana zay nananan'ny eglizy zany amin'ny resaka hoe arena resaka hoe bien matériel zany tamin'izany fotoana zany nanomboka nanan-karena ny eglizy ary ina moa ny antony nazoina zany rehetra zany satria nisy zany le hoe compromis tao anatin'izay inona moa i compromis sady mahay atsy zany no mahay ary de hitantsika teo le resaka hoe ny sabata lasa nivadika ho androalahady satria ny Roma zay nanoana ny eglizy de zao hoe Roma Gentilis kanefa ny Roma Gentilis de nanana ny fivavahana izy nivavaka tamin'ny masoandro izy io zany tena fivavahan'ny romanina io de inona nefa ny andron'io masoandro io de ny alahady ny andron'le masoandro ka le compromis zay natao zany na fanarana zay natao de natambatra le fivavahana kristiana sy ny fivavahana Gentilis de lasa natao hoe andro alahady no andro ivavahana de lasa le sabata zany nivadika ho andro alahady tamin'ny andron'ny Constantin no nanaovana an'izay zavatra zay rehefa nifangaro tamin'ny vy nefa ny tamimanga zany hoe lasa niaro tamin'ilay ara-politika sy ara-panjakana zany lay fivavahana de nanomboka veritsy kelikely zany lay fahamarinan'ny soratra masina zay nananan'ny fiangonana zany ary ny fifandraisany tamin'Andriamanitra zany very tanteraka satria tsy tafaray tamin'Andriamanitra tsony izy inona natonga an'izay satria ny sakrifieny zany nataony sorona zany tamin'ny resaka hoe ohatrany hoe fahatafitana lay fahamarinan'Andriamanitra amin'ny resaka hoe succès amin'ny resaka hoe réussite tena hoe nataony sorona zany zay zavatra zay ary betsaka ny fiangonana manao zany am'izao fotoana zao mba te ho tafita izy mba te ho hitara-panjakana izy mba te hanana laza izy mba te hifandraina am'ireo lehibe amin'ny tany izy de zao lasa natao sorona le fahamarinan'ny soratra masina am'izao misy zany be ny fiangonana manao an'izany zany ny eglizy nanao an'izany voalohany de rehefa manao an'izay nefa ianao de inona ny zavatra misy de zao hoe lasa fivavahana ara-tany fotsiny ianao zany hoe hita hoe fiangonana ianao fa tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra zany na de kely izany de na de teo ary zany zay hoe compromis nataon'izay tsy hoe maty izy rehefa aveo le fiangonana fa ny zavatra nisy de ty tena velona ny roborobo izy nandritra ny millénaire mihitsy zany izy nandritra ny arivo taona maro izy no nandritra ny arivo taona zany izy taonjato maro arivo taona mbola hitantsika am'izao fotoana zao ny eglizy de mazava ho azy satria ny Roma Gentilis no nanome azy fahefana aiza nefa ny toerana misy anazy ny toerana misy ny eglizy de zay ao a Roma ny misy ny eglizy ny fitenin'ny eglizy de inona fiteniny miteny italiana ny eglizy zay fitenin'ny romanina zany ny herin'ny Roma Gentilis de lasa izy ny akapare anazy lasa izy manana ny heriny io satria manana fahefana eran-tany ny eglizy manana fahefana de manana ny ambasadiny koa izy antsona hoe le nonce apostolika
ary manana ny idéaliny koa izy de inona ny idéaliny le hoe universel izay hoe te anjanaka any tany rehetra de le attribut zany na le hoe ananan'ny Roma gentilisa fa iny lasa nananan'le eglizy zany hoe izy zany lasa nandimby an'lay Roma gentilisa zany le fanjakana vy zany zay hitantsika zay mahatonga hoe mbola hitatsika le lafiny amin'ny vy zany eo am'ty am'le ratsatongotra izany ka ny fanananan'ny Roma fotsiny de efa manambara zany zay hoe tompon'ny tany rehetra ianao satria Roma de zao hoe izy ny tompon'ny tany rehetra tamin'izany andro de ny eglizy koa zany maneho an'izay amin'ny endriny ara-panahy izany satria farany moa ny resantsika farany de nresaka tsika manao hoe ny eglizy de mitondra ny anarana inona ny eglizy katolika romane eglizy katolika romane zay anaran'izay fotsiny de efa manambara azy manao hoe mbola mitondra inona zany izy mbola mitondra ilay symbole zany an'lay hoe vy zany zay anaran'izay fotsiny katolika romane de mbola ampinan'le hoe universel koa moa rehefa aveo zany hoe manenika ny tany rehetra zany fa zay mitondra ny anaran'izay fotsiny de efa maneho anazy hoe izy ny nandimby an'lay Roma gentilisa izany ka ny zavatra jerentsika manaraka de eo am'le andininy fahatelo amby efapolo raha vakitsika kely fa misy zava-dehibe koa resahany zany am'le andininy fahatelo amby efapolo de no resahany eo am'le andininy fahatelo amby efapolo de ozy izy hoe ary tony nahitanao ny vy miaro tanymanga mbola fotaka de toy izany no iarony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy tambatra izy de toy ny tsy fitezany vy miaro amin'ny tanymanga ary toy ny nahitanao vy ozy izy miaro tanymanga mbola fotaka de toy izany miarony amin'ny taranak'olombelona inona ny zavatra resahany eto zany le hoe miaro vy miaro tanymanga de hoe toy izany ozy izy no iarony amin'ny taranak'olombelona inona zany ny resaka eto amin'ny teny gasy moa tsy haiko tsara no milaza anazy fa amin'ny teny frantsay zany de zao ny zavatra dikan'izay hoe misy alliance humaine zany eto ina moa resaka hoe alliance humaine zany hoe misy fifanarahana zany io amin'ny resaka hoe partenaire maromaro zany hoe misy tentative d'alliance zany io satria hoe fiarona ina moa le resaka hoe tentative d'alliance ohatra ny hoe fanaovana zay mantsy le izy zay le alliance fifanarahana ohatrany hoe amin'ny firenena maro fifanarahana amin'ny foko fifanarahana amin'ny fiteny zany hoe misy fifanarahana zany io zay le hoe fiarona ozy izy tahaka ny vy miaro amin'ny tanymanga ozy izy de tahaka n'izay koa no de toy izany koa ny arony amin'ny taranak'olombelona nefa ny misy zavatra mahatsikaritrsa kely eo ambany eo mitapany faharoa de zao ny teneny nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fietezany vy miaro amin'ny tanymanga na de eo aza zany tentative d'alliance io hoe fiazahana zany hoe fiaronana hoe fifanarahana azy atao ninina ezaka atao zany de zao tsy tambatra mihitsy io satria eo zany le hoe misy an'izay tentative zay na hoe ezaka atao zay zany hifanarahana de ny zavatra hita de zao amin'ny fotoana iny io resaka hoe fifanarahana io no atao zany amin'ny fotoana iny io de eo am'le andininy eo ambany no manambara anazy hoe amin'ny période oviana zany ny misy an'io tentative d'alliance io na hoe ezaka fifanarahana io zany de eo amin'ny andininy faefatra amby efapolo vakitsika kely de aonozy izy amin'ny andininy faefatra amby efapolo de zao ny teneniny eo ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana zay tsy horava mandrak'izay vakitsika fotsiny io tapany voalohany fotsiny vakitsika ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo ny Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana zay tsy horava mandrak'izay ahoana izy amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo izy izy ny Andriamanitry ny lanitra ozy izy dia hanorina fanjakana zay tsy horava ozy izy mandrak'izay de izany hoe io resaka hoe fifanarahana io zany na hoe le tentative d'alliance zany hoe ezaka fifanarahana zay ataon'reto foko sy ny fiteny maro sy ny anina reto de zao hoe ireo mpanjaka maro zay voalaza teo de amin'ny fotoana inona zany no anaovan'izy ireo n'io tentative io de hoe amin'ny farany zany io tentative io no atao alohany fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra
zany hoe tentative d'alliance io zany na hoe io fifanarahana io zany ezaka fifanarahana io de tsy tranga zany io raha tsy amin'ny andro farany satria tena teneniny tsara mihitsy le izy averiko tsara hoe ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo izy ny andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy horava mandrak'izay amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo dia amin'ny fotoana iny dia hoe amin'ny andro farany satria amin'ny fiavian'ny zanak'ondry amin'ny fiavian'andriamanitra andray ny fanjakana dia eto nefa misy zavatra anankiray izay raha mandinika zany tsika misy fomba fiteny frantsay moa zany miteny manambara manao hoe il faut savoir lire entre les lignes ozy izy hoe mila jerena tsara hoe inona le zavatra teneniny eo zany fa zay raha varabangonao ray fotsiny io dia tsy azonao le zavatra teneniny fa raha mandinika tsara zany tsika dia zao hoe misy zavatra tokony tsikarintsika eo raha nivakitsika tsara le texte zany hoe pour la première fois zany na hoe voalohany dia zao hoe amin'ty andininy fa 450 ty dia inona ny zavatra resahany io ahoana ozy izy vakitsika izy verenantsika l izy ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo izy izy amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo tsy mbola nahita mihitsy sika rehefa namaky an'le hoe visy tany manga tery ambony miresaka hoe ireo mpanjaka tsisy mpanjaka be deabe ny resahana mihitsy teo fa aty amin'le farany alohan'le fiavin'ny fanjakan'andriamanitra dia miresaka izy hoe amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo zany hoe lasa miresaka mpanjaka maro indray zany izy eto fa tery ambony inona ny resahany fanjakana ray no ny resahany tery ambony jereo tsara eo amin'ny andininy faraiky amby efapolo jereo tsara zao ny teneny eo amin'ny andininy faraiky amby efapolo ahoana ozy izy ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsy atongotra fa nitapany tamin'ny manga ny mpanefi tamin'ny manga ary tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy dia fanjakana mizarazara izy dia zao ny teneny azy amin'ny teny frantsay verana kely izy andininy faraiky amby efapolo dia teneniny tsara le izy et comme tu as vu les pieds les orteils en partie d'argile de potier en partie de fer ce royaume sera divisé ce royaume zany hoe fanjakana ray no resahany eto ery ambony fa ery ambany izy miresaka fanjakana maro indray izy ery ambany dia tsy miresaka le fanjakana maro izy raha tsy amin'le fotoana hiaviany le fanjakan'andriamanitra dia io fanjakana maro zay resahany io inona ny ataon'ireo fanjakana maro ireo manao tentative d'alliance ireo fanjakana maro ireo le hoe ezaka zany fifanarahana zay ataon'izy ireo dia io moa ny zavatra nyresantsika teo zany tentative d'alliance zany ke raha vao miresaka ny hoe alliance anao hoe fifanarahana dia tsy maintsy misy partenaire maromaro anatin'izay zany hoe vondron'olona maromaro ny eo anatin'izany hoe alliance zany na fifanekena zany na hoe vondrona firenena maromaro no mitambatra ao anatin'izany na hoe ohatra karazana hoe firaisana maromaro zavatra tahaka an'izany ka io zavatra io zany io tentative d'alliance io dia tsy mitranga io averiko tsara raha mahafisiko tsara raha tsy amin'ny andro farany izany hoe amin'izao andro ianantsika zao satria tsika miaino anatin'ny vanin'andro farany miandran'io fanjakan'andriamanitra io dia amin'izao vanin'andro ianantsika zao zany misy an'io tentative d'alliance io amin'izao vanin'andro ianantsika zao no misy an'io resaka hoe fifanarahana io zany dia raha mijery zany tsika dia zao resaka hoe andro farany dia io zany zavatra mitranga amin'izao andro farany zao ny azakazaka ataon'ireo mpanjaka maro na ataon'ireo président manerana an'izao tontolo zao amin'ny resaka hoe fifanarahana na fifanekena misy alliance be deabe ataon'izy ireo dia mifanamarina nefa na dia eo ara zay azakazaka sy ezaka ataon'izy ireo zay ahoana ozy izy le tenin'andriamanitra teo verenantsika le andininy fatelo amby efapolo tapany faharoa dia zao ny vakiny eo tapany faharoa nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tamimanga na dia eo aza zany io ezaka io tentative d'alliance io na fifanarahana io dia tsy hitambatra mihitsy zany ireo tsy hitambatra mihitsy zany ireo dia raha mijery anitsika fa mbola hijery lalinan'izy io tsika rehefa avy eo fa ny zavatra anankiray dia zao ty zavatra hitatsika ty zany ty zavatra mitranga amin'ity andro farany ity dia zavatra efa nisy tany aloha zany izy io no miverina amin'izao fotoana zao dia raha mandray ohatra tsika dia tany amin'ny tantarany amin'ny teny gasy mola izy hoe tilikambony babel angamba zay ny azo ilazana anazy amin'ny teny frantsay izy hoe le tour de babel ozy izy fa le tilikambony babela zany no
mampatsiaro antsika an'izy io satria zavatra efa nisy zany io zavatra mitranga amin'izao avaninandro faran'izao efa nisy tany aloha koa izy io. Dia raha mijerytsika kely ny tantaran'ny Babela dia inona ny zavatra misy eo amin'ny tantaran'ny Babela? Vakiantsika kely ny ao amin'ny Genesis toko faraky amby folo. Vakiantsika kely ny Genesis toko faraky amby folo. Ndentsika eo any amin'ny Genesis zany. Genesis toko faraky ambin'ny folo. Dia tsy manina mihitsy vakiantsika izy manomboka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Vakiantsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary ny findrafindra ny atsinana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Ary ny resadresaka hoe izy, andeha isika hanao biriky ka andoatra azy tsara. Ary ny biriky nataony solombato, ary ny asfalta nataony solondritra. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika. Ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia hanao izay azo hotsika laza. Fandrao hiely eny amin'ny tany rehetra isika. Inona ny zavatra nisy? Andininy fahatelo. Ary ny resadresaka hoe izy, nisy fifanarahana teo zany. Ino ny fifanarahana io? Dia eo amin'ny andininy fahefatra izy manambara. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo antsika. Ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia hanao izay azo hotsika laza. Fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Zany hoe natahotra zany izy ireo. Natahotra izy ireo. Inona natahotra an'izy ireo? Hoe ndrao tika dia ho hisaraka, ho tafasaraka. Ndrao tsika dia ho very ka tsy hisy tsony. Fa zao hitambatra tsika dia azo laza. Anao anarana ray ho antsika. Amin'ny teny gasy moa izy tsy dia mazava tsara. Fa amin'ny teny frantsay dia zao ny ilazany anazy io. Allons bâtissons-nous une ville. Et une tour dans le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Anao anarana iray ihany tsika. Anarana iray. Faharoa manaraka amin'izay. Inona zavatra teneniny teo io? Mba tsy hiely manerana an'izao tontolo izao tsika fa inona? Mba ho foko anankiray ihany, ho mponina anankiray ihany. Zay zany ny tanjon'ireo io fifanarahana io. Anao tilikambo atakatra ny lanitra isika. Zany tilikambo atakatra ny lanitra zany manao défi amin'Andriamanitra nge zany. Izy ny any an-danitra, Andriamanitra. Zany hoe misy défi ataony amin'Andriamanitra mihitsy io. Dia zareo zany miteny hoe mahavita tena anao foko anankiray tsika. Mba tsy helezantsika zany hoe zay zany mitandrina an zareo anao an'io foko anankiray io. Dia jereo tsara nge inona ny zavatra misy amin'izao tontolo izao. Jereo tsara ny marché unique. Amin'ny resaka hoe commerce mondial, marché unique. Resaka hoe monnaie unique, vola tokana. Ny amin'ny resaka hoe ny valeur zany, ny euro zany manana lanja be zany. Ny dollara zany manana lanja be zany. Fa ankoatran'ireo vola anankiroa ireo ka vola hafa misy valerany firy. Fa ireo no tena misy valerany lehibe ireo. Dia inona koa ny zavatra anankiray? Fiteny anankiray koa. Inona ny ataontsika ohatrany hoe ny langue iraisam-pirenena. Inona ny langue iraisam-pirenena? Ny anglais ny langue iraisam-pirenena. Zany hoe fiteny tokana koa zany. Rehefa ma-anglais ianao dia afaka mandeha rehetrarehetra zany ianao. Zava-dehibe nge zany zavatra zany. Nefa inona ny zavatra nitranga? Rehefa nanao an'izany izy ireo dia izao. Nidin'Andriamanitra. Dia nataon'Andriamanitra nikorotana ambony ambany ireo. Nisaran'Andriamanitra hay ve izao ny tanjony reto izy Andriamanitra. Jereo tsara ny andinin'ny fahasivy ange. Vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny andinin'ny fahaenina tsy maninona. Andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy dia izao ny teneniny. Ary hoy Jehova, indro iray foko ny olona, sady iray fanonoana izy rehetra. Ary ity vao fiandohan'ny ataony. Koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saintsainy atao. Aoka isika hidina, ka eny
no anorokoroantsika ny fiteniny mba tsy hifankalala teny izy dia taony nampelezan'i Jehovah azy hiala eo ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovan'ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary taony nampelezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Vokatra n'izay zavatra zay. Ahoana tsara ozy izy Andriamanitra teo eo amin'ilay 9:5 koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saitsainy atao. Aoka isika idina ka eny no anorokoroantsika ny fiteniny mba tsy hifankalala teny iso izy. Zany hoe satria mieritreritra izy hoe izy ny tompon'ny tany rehetra zany dia manao zay ataony izy dia jereo ke l'Occident manjaka amin'izao rehetra zao. L'Occident zany hoe ny firenena européenne miaraka amin'ny Amérique du Nord, zany hoe ny Américaine sy ny Canada zany eo anatin'izay zavatra zay. Reo no manjaka manerina an'izao tontolo izao. Dia inona ny zavatra nisy? Satria nanao an'izay araka le resantsika zay le hoe fifanarahana zay izy. Nanao an'izay alliance zay izy. Dia ny konfondiavan'Andriamanitra zay. Araka le teneniny teo hoe eo no anorokoroantsika ny fiteniny ozy izy. Korotan'Andriamanitra mihitsy le izy, tsy nifankalala intsony, dia lasa nisaraka samy nandeha tany firenena maro samihafa. Dia Daniel nefa ao amin'le Daniel 2 manino mampatsiaro an'io zavatra io ihany koa. Jereo tsara amin'le zavatra hitantsika teo raha verenantsika kely eo amin'le Daniel 2 satria nosarahan'Andriamanitra reto firenena reto zany, satria mikasa zay saitsainy no atao izy. Dia inona ny zavatra teneniny eo amin'le 2:7 io, 2:7 satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa ny tapany tamin'ny manga mpanefy tamin'ny manga ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy, ho fanjakana mizarazara izy. Na dia eo ara zay tentativa zay na ezaka ao ataon'izay dia hono tsy maintsy mizara izy. Fa izy hiezaka foana zany, hiezaka foana izy. Ary tamin'ny fotoana inona raha mijeritsika zany, tamin'ny fotoana inona no nanorokoroana nampisarahana an'izy reto zany, tamin'ny fotoana izay nidinan'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana izay nidinan'Andriamanitra. Raha verenantsika kely le eo amin'ny Genesis 1:12 teo, verenantsika kely le izy teo. Zareo zany nieritreritra mihitsy hoe afaka nanao izay tiany ataony foana izy. Nefa ny zavatra rehetra dia eo ambanin'izy, eo ambany mason'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra avokoa. Dia amin'ny fotoana iny izay nieritreritra izy hoe andehantsika hanao tilikamo izy izy mahatakatra ny lanitra, andehantsika ozy izy ho foko anankiray, ho fiteny anankiray mba tsy zarazara antsika satria nitahotra an'zareo dia le fizarazarana. Dia amin'ny fotoana inona no nahatonga an'zareo lasa nisaraka zany, dia eo amin'le 5 izy no miteny an'izay manao hoe dia nidiny Jehovah izany tanàna sy ny tialikano izay nataony zanak'olombelona. Nidiny Jehovah amin'ny fotoana izay nidinan'i Jehovah zany no nikororoana azy reto. Amin'ny fotoana izay nidinan'i Jehovah no nikororoana azy reto. Dia tahaka an'izay koa rehefa ho avy ny tompo eny amin'ny rano lanitra andray ny fanjakany. Amin'ny fotoana inona nefa ny Andriamanitra no haka ny fanjakana io? Amin'ny fotoanany reto mpanjaka reto. Araka le teny eo amin'ny Daniel 2:7 manao hoe amin'ny andron'ireo mpanjaka reo izy dia Andriamanitra anorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. 2:7. Izany hoe amin'ny fotoana zany hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny fotoana iny amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo izy. Ka zany hoe amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo zany dia zao hidina ny tompo. Dia inona ny zavatra ho hitan'ny tompo amin'ny fotoana rehefa hidina iny ny tompo? Inona ny iainantsika amin'izao fotoana izao zany? Ao anatin'io ohatran'ny hoe fiseboseboana io zany zareo, misebosebo. Ao anatin'ny fiahina. Jereo tsara ny zavatra misy amin'ny resaka hoe fahasimban'ny tontolo iainana, ny fiarovana ny ala, politika iray daholo ange zany rehetra zany, iarahan'izao tontolo izao zany. Io le antsoina hoe politika globale zany lazana izy io lazana anazy. Fiarovana ny tontolo iainana,
na amin'ny lany anaty ranomasina na ny aty ambon'ny tany na ny azo zany hoe somembisemby zany zao tontolo zao ny firenena mitambatra hoe ahoana satria inona nitahotra an'izy ireo nitahotra hoe ndraotsika de ho tafasaraka ndaotsika de tsy hisy tsony matahotra ange zareo hoe ho foana raha mijery angentsika ny zavatra misy am'izao fotoana zao e inona ny zavatra tena entsika amin'ny télévision resaka hoe réchauffement climatique de matahotra mafy mihitsy zareo manao exploration izy any amin'ny planety hafa any mijery hoe aiza ny toerana azy ipetrahana fa ho potiky ty tany ty planeta mars andehanana andefasana an'izao mission rehetrarehetra zao eny amin'ny espace eny aiza ny toerana misy rano aiza ny anaovana an'izao satria matahotra izy hoe ho fongotra le taranak'olombelona de vokatra io hoe fahafongoran'ny taranak'olombelona te vo maika zany a miroborobo be le fifandraisana io fanarana hoe inona ny ataontsika mba tsy ho tafasaraka tsika mba tsy ho potika zany isika satria matahotra an'izay izy de izay zany ny sariny hoe endriky ny andro farany am'izao androtsika zay am'izao androtsika zao ary raha teo amin'ny tantarany tany zany no jerena de zao hoe tsy mbola nisy teo amin'ny tantarany tany hoe fotoana hoe nisy resaka hoe ahoana moa filazana azy amin'ny teny gasy hoe resaka mouvement zany resaka hoe mbola tsy nisy mouvement resaka hoe fiarahana be ohatran'izao zany eo amin'ny tantarany tany mbola tsisy ezaka natao ohatr'izao zany hoe ikambanana satria fatahorana n'lay horava ary zay zany mampiavaka nyty taonjato misy atsika am'izao fotoana zao zany raha oarina tamin'ny taonjato lasa tany aloha izany satria ireo mpanjakany tany ireo firenena matanjaka manerana an'izao tontolo zao izay mitarika ny firenena majinika moa zany de zany hoe midéclencher zany an'io resaka hoe opération d'alliance zany à tous les niveaux amin'ny resaka hoe fifanarahana amin'ny lafiny rehetra zany hoe inona ny azotsika atao amin'ny fanarahana rehetra de raha mijery tsika hitatsika tany aloha reny zany resaka ohatrany hoe ny G7 ny G8 ny G20 fifanarahan'ireo mpanjakany tany zany ary tao aorinan'ny deuxième guerre zany ny tena ny roborobon'izy ity koa tao aorinan'ny deuxième guerre raha mijery fotsiny zany tsika hijery kely tsika ny tantara zany eto hoe inona daholo reo karazana alliance zany andray ohatra vitsivitsitsika fa tsy horaisika daholo inona daholo reo karazana alliance zany na fifanekena na fifanarahana natao tao aorinan'ny deuxième guerre zany am'le resaka hoe mba tsy isarahan'ny zao tontolo zao zany fa ikambanany zany ho foko anankiray zany de jereo tsara ny zavatra misy raha mijery sika ny alliance politika fotsiny zany taorinan'ny deuxième guerre ho any resahako resaka hoe fifanarahana ara-politika ny foronina tao anatin'izany le hoe OTAN inona moa ny atao hoe OTAN de azavay kely ny OTAN de hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord organisation du traité de l'Atlantique Nord zay zany ny fanaravanan'le hoe OTAN io OTAN io nefa de zao hoe fifanarahan'ny firenena européenne miaraka amin'ny Amérique du Nord zay zany io OTAN io alliance zany na hoe fifanekena nataon'ny pays d'Europe ireo firenena eto Europe miaraka amin'ny Amérique du Nord de manaraka an'izay any koa nisy le hoe OUA io zany hoe resaka hoe Union africaine zay zany na hoe fitambaran'ny firenena africaine reo fa tateorina moa izy lasa hoe UA ndray ny anarany zany lasa hoe Union africaine fotsiny anarany satria novainy zareo izy de inona ny tanjony hoe Union africaine io hoe fitambaran'ny firenena africaine Madagasikara ma tsy tafiditra ao anatin'io zany mba hanaovana ny demokrasia ny Afrika zay ny tanjony io zavatra io hoe mba hisin'ny demokrasia any Afrika mba hisin'ny droit de l'homme na hoe droit humain zany ary mba hisin'ny fampandrosoana ihany koa amin'ny resaka hoe développement zany any Afrika zay zany ny tanjony izy io de fatatsika moa inona ny tena malaza koa anankiray ny resaka hoe ONU zany ny ONU de organisation des Nations Unies na hoe ny fitambaran'ny firenena rehetra izany fitambaran'ny firenena rehetra firy ny membre eo anatin'izany ONU zany 193 membres pays zany 193 états no membre
misy firenena 370 zany no membre ao anatin'ny ONU. Inona ny tanjon'ny ONU? Ny tanjony dia zao la paix et la sécurité mondiale. Ny filaminana manerana n'izao tontolo zao ary ny resaka hoe sécurité mondiale. Jereo amin'izany. Zany inge resaka hoe zavatra le hoe andaontsika anao tilikambo e. Andaontsika ikambana andaontsika overy. Amin'izao androtsika zao nge misy an'izany zavatra zany, tsy zavatra fonona zany. Hitatsika zany ara-politika zany. Raha mijeritsika ny ara-économique ihany koa. Eo zao misy inona koa ny alliance ara-économique, lesaka hoe ny CEE, inona le CEE zany? Zany CEE zany hoe communauté économique européenne. Fifanarahana ara-économique eto Europa zany CEE zany. Eo ihany koa ny OPEP, inona ny OPEP? N'izao tontolo zao tsy mandeha raha tsy misy ny OPEP io, Organisation des pays exportateurs de pétrole, satria ny pétrole ny énergie ampiasain'izao tontolo zao amin'ny resaka automobile sy ny zavatra maro samihafa zay ilaina moa ny pétrole zany. Dia OPEP io no fanarahana ao anatin'izay amin'ny resaka hoe exportation ny resaka pétrole. Mazava ho azy ny resaka environnement koa ao anatin'ny politika io hoe ao anatin'ny fifanarahana io dia ny resaka écologie zany. Nanomboka tamin'ny 1995 isa taona, nanomboka tamin'ny 1995 isa taona dia nanino? Nanao an'le hoe COP io. Satria io mantsy le misy hoe COP 21, COP zao, COP zao, COP zao. Fa nanomboka tamin'ny 1993 zany nanomboka nisan'le hoe COP io. Ny dikan'le hoe COP de conférence des parties. Dia inona ny fifanarahana ao anatin'izay COP zay? Dia fifanarahana eo amin'ny firenena mikambana zany izy io, ny amin'inona? Ny eo amin'ny resaka hoe changement climatique na hoe ny fiovan'ny toetrandro zany. Ny fiovan'ny zany hoe tena miasa mihitsy zareo mondial amin'ny resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana. Efa nanomboka tamin'ny 95 nisy zany izy io resaka COP io. Tamin'ny 2015 zao tety France nanaovana azy le COP 21. Dia amin'ity 2024 aty any Azerbaïdjan no anaovana anazy io. Any amin'ilay toerana hoe Boka any Azerbaïdjan no anaovana anazy io. Miasa mafy mihitsy izy ireo amin'io. Ny vokatra n'izany, vokatra ny fivoriany zareo amin'io nge dia be dia be ny zavatra nivoaka. Ohatra zao teto Europa fotsiny tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny nanomboka ataontsika hoe tany amin'ny 2004 tany. Nanomboka nahalalana izy io zany tany amin'ny 2004 tany. Dia eo miresaka automobile fotsiny resahana hoe rehefa mamoaka automobile teto France dia mivika le hoe mivoaka le ohatra ny hoe Euro 5, Euro 6, Euro 7, inona ny dikan'le Euro 7? Norme européen reny amin'ny resaka hoe automobile zany, amin'ny resaka hoe filtre particule na hoe mba tsy famoahana zany carbone hoe manimba ny tontolo iainana, dia miezaka mihitsy zareo zany, dia fifanarahana ara-européenne ireny. Amin'izao fotoana zao inona ny tanjona amin'izao fotoana zao? Voiture électrique daholo, fifanarahana ara-tany nge zany zao tontolo zao nge miara manao an'izany. Ny firenena neto France hoe amin'ny 2035 dia zao ho foana ny moteur thermique tsisy tsony eto France, eto Europa zany. Fataperan'ny moteur thermique. Inona moa le moteur thermique hoe mandeha amin'ny essence sa mandeha amin'ny gasoil. Dia manomboka amin'ny 2035 zany dia zao moteur électrique daholo misy eto France. Vokatra ny fifanarahana zany rehetra zany. Zay le hoe politika globale araka ny resahantsika teo zany. Miezaka amin'ny lafiny rehetra mihitsy zareo. Eo amin'ny resaka hoe pêche industrielle, fifanarahana daholo zany. Zao ny zavatra azonareo alaina, zao ny tsy azo alaina mihoatra n'izao anatin'ity toerana anjonoana ity. Sy ny karazany. Ny firenena rehetra amin'le monde industriel zany dia inona zavatra misy? Resaka le hoe mila limitena ny émission de carbone, hoe ahena ny carbone zay avoakanareo. Inona moa le resaka carbone zany? Fa ohatra ny Madagasikara io setroka sarbo reny nge dia efa carbone reny manimba ny tontolo iainana zany. Dia aty amin'ny firenena mandroso zany efa ahena daholo zany reny rehetrarehetra reny zany tsisy. Madagasikara aloha mbola tsy ao anatin'izany mihitsy satria naonako Madagasikara nga velona malagasy raha tsy mampiasa sarbo. Fa ny aty zany efa foanana foanana daholo zany rehetrarehetra. Zany vokatra an'le izy zany. Hiditra koa tsika amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Inona indray koa ny zavatra hitantsika eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana?
raha mijery ny ara-pahasalamantsika dia inona indray ny fifanarana misy kiny misy le organisation antsoina hoe OMS inona ny OMS organisation mondiale de la santé io no mifeny fahasalamana manerana an'izao tontolo izao nandray ohatra sika hitantsika zany tamin'ny resaka covid-19 reny ny vaksiny zay natao nasenanao vaksiny zao tontolo izao fa efa navaizany manao n'izany raha tsy le fifanarana hoe zao tontolo izao a tratra ny quarantaine midy amatrano daholo tsy mbola nisy an'izany teo amin'ny tantarany tany tsy mbola nisy zany fa amin'izao vaninandro enantsika zao misy zany tsy vokatra le fifanarahana io fatahorana ny raotsika mise en quarantaine daholo vaksiny manao vaksiny obligatoire daholo tany amin'ny hôpitaly tatia frantsa raha misy mpitsabo na infirmière io na aide soignante io na dokotera io ka raha vao tsy manao vaksiny izy dia voaroaka mahazo mizapia miala amin'ny hôpitaly dictature nge zany fa ifany tena mampiatra izy zay zavatra misy tsy te halala mihitsy ny fanjakana amin'izao fotoana zao nefa le vaksiny zao fa fantatra hoe aila izy nisy effet secondaire be zany hoe nitondra aretina hafa zany le vaksiny nitondra fahasimbana ra-pahasalamana ihany koa dia voatsara mihitsy nisy vaksiny voatsara mihitsy ary nivoaka tamin'ny niakatra tribonaly koa tsy azo ampiarina ntsony dia voasazy ilay laboratoire nanao an'le vaksiny fa nga zany tenenina tsy tenenina nge zany zavatra misy zany zavatra zany ianao andeha avion zany passe vaccinal tsy mahazo mandeha ianao raha tsisy passe vaccinal zany hoe passeport zany iny hoe raha vita vaksiny ianao dia afaka mandeha avion taizany mbola nisy azany fanjakana tokana no mifehan'izany manerana an'izao tontolo zao zany ny zavatra zay le fifanikena amin'izao andro faran'izao amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo izy ny andriamanitry ny lanitra ozy izy dia anorina iny anorina fanjakana zay tsy horava mandrak'izay ireo mpanjaka ireo nefa hoe manao iny izy ao anatin'le alliance izy amin'izao fotoana izao le fifanarahana ary ny fifanarahana farany zay resahantsika fa betsaka moa fifanarahana dia anisan'izay tena zava-dehibe dia zao hoe ny fifanarahana na fifanekena ara-pivavahana io zany tena anisan'ny zava-dehibe io le resaka hoe ecumenisme ny ecumenisme manerana an'izao tontolo zao zany ecumenisme zany hoe communique amin'ny Madagasikara ny ilazany anazy ina moa ny ecumenisme fikambanan'ny kristianina manerana an'izao tontolo zao ny ecumenisme ary tamin'le Vatican II ary rehefa nivoaka le Vatican II dia inona ny tanjon'io Vatican II ny fitambaran'ny fivavahana rehetra zay ny tanjon'ny Vatican II nisy zany ny Vatican I dia rehefa aveo nivoaka ny Vatican II taty aoriana dia tamin'io Vatican II nivoaka dia nitanjon'ny Vatican II dia ny fitambaran'ny fivavahana rehetra io zany tsisy resaka hoe kristianina ntsony koa fa ny fivavahana rehetra na mety bouddhiste ianao na mety musulman na kristianina ianao na mpanompo sampy ianao ninona zany tambatra io atao zay tambarandreo tamin'ny andron'ny Jean Paul II dia efa nisy zany efa nampiantso ny fivavahana rehetra Jean Paul II namory azy tao Vatican fa nisy zany tamin'ny andron'ny Papa François koa nampiantso koa Papa François teo daholo ny représentant-ny mpitondra fivavahana maro samihafa na jiosy io na musulman io na bouddha io na bouddhiste io na ino tonga teo daholo zany ny représentant ndreny na ny solontenan'ireny iza no miconvoqué azy ao a Roma no miconvoqué anazy ao Roma no miconvoqué azy satria Roma no mifehan'ny tany rehetrako eo Roma jao dia inona ny tanjony mitovy amin'ilay zavatra tanjony ery ambony ery any tanjon'le ONU any ara-politika ny ONU fa ity lafi ny ara-pivavahana hoe la paix dans le monde mba hisiny le fiadanana zay le fifandraisana io zany tsy resaka fotsiny hoe hanompo an'le andriamanitry ny lanitra fa le tanjony andao antsika anao inona anao tilikambo tsika mba tsy paritaka fahatahorana ny fivavahana koa atambatra dia amin'izao fotoana antsika zao zany dia zao hoe ny firenena matanjaka zany les puissants du monde zany firenena matanjaka maneran'izao tontolo zao zany dia miona mba hiasa mba ho vondrona ao anatin'ny vondrona anankiray dia amin'izao fotoana zao zany ny atantsika hoe pour la première fois
ataontsika hoe taloha tsisy an'izay tamin'ny andro taloha fa pour la première fois hoe am'izao fotoana zao voalohany de zao lasa misy ny atao hoe politique globale veriko tsara politique globale zany hoe politique hitambarana zany manerana n'izao tontolo zao enjana nge zany ary io resaka fitambarana io politique globale io de misahana ny lafiny rehetra io ary tsy amin'ny lafiny rehetra fa amin'ny continenta rehetra koa io no misahana amin'ny continenta rehetra io no misahana de vokatry ny zavatra nataony zareo de jereo tsara nge vokatry ny fanarahana io taorian'ny deuxième guerre zany inona ny zavatra nitranga rehefa tonga teo amin'ny fitondrany inona ny zavatra nitranga vokatra n'le fifanarahana nataony zareo io zany potika ny URSS nazeran'ny zareo ny URSS tamin'ny andron'ny Gorbatchev nenjerany mur de Berlin vokatra n'izay zavatra zay nenjery vokatra n'le politique globale zay de io ny zavatra tsy tatin'ny Poutine am'izao fotoana zao io izy tsy te hiditra amin'io izy fa ahoana no entinareo am'izany de tesitra ny Occident hoe ahoana tia manohatra de miasa amin'ny fomba rehetra mihitsy izy de lasa maninona adiny Ukraine sy ny Russe le izy de lasa ny firenena mitambatra na ny OTAN zany no miditra antsehatra farany teo zao nanome 61 milliards de dollars ny Amerikanina anohanana any Ukraine indra ny diran'ny Amerikanina am'izany fa zay le izy hoe mitambatra tsika fa hoana ny tedaviny reo sarahanytsika de zay manohatra de zao ho avy tsika amin'ny angady sy ny arina tsy manaiky an'izay izy de io le fitambarana io moa araka le resahantsika zany maninona moa misy le guerre Ukraine koa satria io nge le resahantsika teo hoe na de ezaka mitambatra ary izy de maninona tsy hitambatra izy satria tsy maintsy misy foana zany ny ohatran'ny Poutine zany tsy maintsy misy kely eny foana na de eo za le ezaka fitambarana tsy maintsy misy eny zao ry Xi Jinping zao ny président ny Chine misy reny jereo ny an'ny Corée du Nord misy reny satria na de ezaka hitambatra zareo tsy maintsy tafasaraka foana izy tsy maintsy misy foana zany le fisarahana de jereo tsara fa rehefa tonga tsika ny amin'ny apokalypsy toko 2020 de iresaka an'io tsika ny amin'ny apokalypsy toko 2020 ifanarahan'ireo mpanjaka reo fanarahan'ireo mpanjaka io de inona moa zany io zavatra ataony zareo io fanarahana io inona ny fanarahana inona zany no tanjona am'izay zavatra zay na hoe inona ny vokatra izay zavatra zay io fifanarahana taony zareo de io le antsoina hoe nouvel ordre mondial zay le hoe nouvel ordre mondial efa enitsika foana zany amin'ny resaka YouTube na resaka zavatra eny tsy fa zay le antsoina hoe nouvel ordre mondial io resaka alliance ataony zareo na fifanarahana ataony io amin'ny lafiny rehetra zany io ara-politique io amin'ny misahana ny lafiny rehetra amin'ny resaka ara-continenta io manerana n'izao tontolo zao amin'ny foko rehetra de zao io le antsoina hoe nouvel ordre mondial na hoe rafitra ahoana miteny amin'ny teny gasy izy zany ohatrany hoe rafitra vaovao ara-mondialy zany angamba raha zay ny azo ilazana anazy hoe rafitra vaovao ara-mondialy amin'ny resaka hoe fitantanana n'izao tontolo zao zany zay le hoe nouvel ordre mondial de am'izao vaninandro iainantsika zao nefa de zao satria efa ho avy le fanjakan'Andriamanitra de vao mainka maninona miazakazaka sy miroborobo ifanarahana io tena vao mainka izy zany am'izao fotoana zao avec une vitesse hallucinante ny fandehanan'le azakazaka raha taloha teto Frantsa zany ianao raha ohatra hoe ataontsika ohatra hoe migrevy de mahazo rariny am'izao fotoana zao main de fer ny tantanan'ny Macron ny fitondrana jereo milahatra ny gilet jaune ny andalana iny vetivety de ravana iny miezaka manao anina ravany tsy satria nahoana miazakazaka zareo ka zay manohatra tonga de toerina mafy zay manohatra zany satria zareo miaro an'le izy hoe tsy ho rava zany fa izy miezaka nitambatra kanefa na de eo ara zany zay ezaka zay de zao ity tantaranyity tany ity de zao tsy maintsy farany aninona zavatra ataony io tsy maintsy farany ty tantaranyity tany ity satria nahoana manaraka ny faminaniana manaraka ny voalazan'ny faminaniana de tsy maintsy ho tanteraka zany zay zavatra zay tsy maintsy manaraka ny voalazan'ny faminaniana zany zay zavatra zay bon betsaka moa ny zavatra maro zany zay ho resahana ka raha ohatra hiditra resaka zavatra anankiray indray de sao de manjary lesaka lavabe indray fa ny zavatra zay ho resahantsika zany zay moa nake mbola ho resahako fa tsy ampy ny fotoana am-pilatanantsika de iresaka tsika mikasika le hoe
le vato tsy nendan-tanana miala avy ny tendrombohitra. Inona indray ary ty vato tsy nendan-tanana ity zany? De moa fantatsika tsara fa miresaka le fanjakan'Andriamanitra zany izy io. Kanefa niresaka reo materialy zany tsika tery aloha izay mafeno an'ilay miconstitué zany an'ilay tsangam-bato. Hitantsika tao le resaka hoe ny volamena, ny volafotsy, ny varahana, ny vy, ny visy tanimanga. De tia indray nefa ny matière anankiray ity zany, vato ty matière ty zany, vato. Inona indray ny hevitra n'io vato io satria misy heviny lehibe koa io. De iresaka tsika zany mikasika an'izay hoe maninona ny vato indray le matière eto, maninona tsy tahaka an'iretsy hoe métal le izy fa maninona ny vato eto. Ka tsy ampy ny fotoana am-pilantanantsika fa ho resahantsika zany miresaka amin'ny lesona manaraka sy de resaka tsika mikasika an'io vato io zany ilay mandrava ilay fanjakan'izao tontolo zao zany zay amin'ny andro farany zay antsika. Ivavaka sika hisaotra an'Andriamanitra ary. Tompo ray masina sy tsara indrindra mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ny tiany ity. Tsy amin'ny herina fahatanjahana ray fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Manamasinana iray io ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Deraina sy ankalazainy naranao ray io, deraina naranao Kristy io. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nanandratanay izany vavaka izany teto anatrehanao. Misaotra Tompo ray masinao. Amen. Dia manao velomantsika rehetra, mahandra-piona indray ary dia baibai daholo tsika rehetra.